manoloana ny zava-misy ny resaka mandeha eny anivon'ny fiarahamonina eo amin'ny tontolon'ny vary sy ny famokarana azy dia nitondra fanazavana mahakasika izany ny ministra ny fambolena ny fiompiana ary ny jono Andriamatoa Lucien Ranarivelo. Zava-misy amin'izao fotoana izao zany dia ny toetrandro izay niainantsika tamin'iny faraparan'ny taona iny. Raha ny mahazatra hatramin'izay zany ny taopahavaratra, izany hoe ny fiandohan'ny rotsakorana izay mitohy ahafahana manao ny fambolena amin'ny ankapobeny dia nisy fahatarana na nisy fienana tamin'ny faritra maro fa indrindra teto amin'ny anivon-tany zany dia nisy fiantraikany lehibe tamin'ny asa famokarana izay nataon'ireo mpamokatra zany. Izany moa dia vokatry ny fikorontanan'ny tontolo iainana zany na ny changement climatique fa indrindra zany zay le hoe mandrora amin'ny tsy lanitsika dia vokatry ny doro-tanety, vokatry ny fanakapanan'ny ala tsy misy fitandremana famitehantsika ny tontolo iainana amin'ny ankapobeny zany. Atsimon-drano zany ny tena vomafy indrindra dia raha amin'ny andavataona isan-taona any amin'ny 340 hektara ny lemaka izay volena vary ao atsimon-drano tamin'ity zara fa nisy 230 hektara no afaka ny volena ary zay arany dia mbola ratsy mivokatra satria tsy ampy amin'ny rano. Raha nanadiady zany izay teto anivon'ny ministera miaraka amin'ireo teknisianina isan'ambaratongany sy ireo lehibe ny tanàna sy ny olona izay ifotony dia misy ihany eto amin'ny faritra Analamanga no tsy dia niantraika loatra izay tsy fampiny rano sy tsy fampiny oran'izay. Raisiko ohatra zao ny faritra Varadrano iny dia amin'ny ankapobeny vovoly ny tanimbary tsy dia nisy, mety misy fiantraikany kely angambany any amin'ny vokatra fa afaka namokatra faritra Varadrano afaka mijinja vary zareo amin'izao fotoana izao anaty fotoam-pijinjana tokoa zareo. Faritra hafa izay mamatsy an'Antananarivo amin'ny vary aloha toy ny faritra Itasy, Lemakifanja zany sy ireo lemaka maromaro amin'iny ambany andrefana iny, faritra Bonglava dia tsy dia nisy an'izay fiantraikan'ny ahitany zay tsy nisy an'izay fiantraikan'ny tsy fampin-drano zay fa namokatra araka ny tokony izy. Raisiko ohatra zao raha teo amin'ny ataontsika hoe eo amin'ny barrière économique na ny fisavanan'ireo ilay vokatra miakatra amin'ny faritra Bonglava iny eo amin'ny pont bascule Kadinondro Sakay teo anelanelan'ny 1er novembre hatramin'ny 7 janvier omaly zany hoe 2 volana zany dia vary akotrany amin'ny 1,400 tonnes 41,000 tonnes no camion nandalo teo niakatra nakaty Antananarivo. Ny vary fotsy nandalo teo pont bascule ray io dia any amin'ny 700 tonnes. Reny zany fa ny zava-misy kosa nefa dia zao ary zay zany tena tiana hitsindriana satria miara-miasa zany zao ny ministera rotota amin'ny ministeran'ny industrie sy ny commerce misy ireo mpandrara izay manararoatra loatra an'izao zava-misy zao ka manao retention de stock mitazona vokatra tsy mamoaka an'izany tena hoe miandro hoe rovinany tena farany niakatra ty tsara ny manao tombom-barotra amin'ny asa atao fa tsy mety kosa ary tsy mendrika ny manararoatra ny fahavoazana izay miatra amin'ny mpiarabelona amin'ny tena na tonga ny hoe amintsika amin'ny teny zao zany dia marina tokoa fa ambony ny vidin'ny vary vokatra eto an-toerana fa izay kosa dia mahita fa rehefa tena mivoaka tanteraka tonga eo amin'ny tsena ary manara-maso an'izany zahay amin'ny faritra rehetra izay manao vary aloha, faritra 9 eto Madagasikara manao vary aloha fa tsy mifaritra Analamanga ihany manara-maso akaiky izay miaraka amin'ny teknisianina tsy tokony ahiabentsika marina miakatra izao fa mitady ny ezaka izay rehetra mba ho aradrarina azo tombo ny mpamokatra tsy ho faty ny mpanjifa ary ny rehetra mba samy manao ny aradrarina anatin'izay ny fanaraha-maso efa atao